d'honnêteté, fandaharana hifanentanana, ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anety tena ka hivavaka sy tady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny tanana. Soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena ho abolana 2020 andiny 7 tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. No ny fahasoavan'Andriamanitra dia tafaraka ao anatin'izao fandaharana izao indray isika amin'ny tian'io ity miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary mankasitraka anao indrindra manjoy ny onjam-peo izay ifandraisantsika ary matoky amin'ity fandaharantsika ity. Anio hivavaka hiara hivavaka aloha isika alohan'ny handraisantsika ny tenin'Andriamanitra hifampahirezana. Andriamanitra rainay misaotra anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy izahay amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izahay satria noho ny aminao no mahatafaraka anay eto ary noho ny fahasoavanao mihazona ny fiainanay ary mihazona ny fiainam-panahinay no ahafahanay indray mbola maketo anatrehanao manoloana ny seza fiandriana ny fahasoavanao noho ny amin'ny ranona latsaky ny tompo Jesosy ho anay dia afaka manatona anao eto ampasahiny zahay manana antoka fa miaino anay ianao ary tehiteny aminay ianao. Andriamanitra mitenena tahaky ny fanaonao fa miaino anao izahay mpanomponao ho manony fony tsirairay avy ho tany tsara ho an'ny teninao amoazan'izany teninao zany ho avy zato eny mihitsy ary atonga anay tena mitondra ny hanitrao Kristy any amin'izay alehanay rehetra. Miara-mankasitraka anao Andriamanitra ray izahay amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen. Amin'ity an'ity fantaniana anankiray no tiako atomboka anombohana ny fandaharantsika apetraka aminao sy ho saintsaintsika. Inona ny vokatry ny tenin'Andriamanitra efa noraisinao teo amin'ny fiainanao? Inona ny vokatry ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao hatramin'izao? Io tenin'Andriamanitra io, ny tenin'Andriamanitra efa entsika rehetra na efa nivakitsika, tsy zavatra mandeha fotsiny io fa tenin'Andriamanitra fa tsy tenin'olona. Ny Hebreo 4:12 manambara amintsika fa maranitra noho ny sabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra. Sabatra roa lela zany efa tena maranitra. Mikasoka avatsy izy marary, mikasoka avatsy akavanana indray izy marary, avatsy akavia satria lelany iny maranitra daholo ny ilany sy ny ilany fa no mihoatra noho izany ny aranitra ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny boky Isaky 5:5 ary amin'ny 10 sy 1:10 dia apatsahivy ny tompo amintsika fa ny tenin'Andriamanitra io tsy miverina foana amin'Andriamanitra raha tsy efa nahatanteraka izay nikasany azy tety ambonin'ny tany. Manampy atsika zany mitarika atsika, misarika atsika tsy ho goragora eo amin'ny fiainonan'ny tenin'Andriamanitra, tsy hoe te iaintsika dia miaino haino fotsiny fa manana andraikitra tsika isaky ny miaino tenin'Andriamanitra ary misy dikany any anatintsika hatrany mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra io mamelona, zany ny teny any amin'ny Salamo 120:100 ny teninao no mamelona. Rehefa manaiky tsika ny andray an'ilay teny sy manaiky ho tefena amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra zany. Fa io tenin'Andriamanitra io mihitsy koa no manameloka mitsara ary mitondra fahafatesana mahafaty raha ohatra ka tsy manaiky ny fanabaran'ilay tenin'Andriamanitra tsika. Tsaronao ve zao ao amin'ny filazantsara ny soratany Zoma 5:12 amin'ilay Jesosy nanao ny fanoharana ny amin'ny voaloboka, nanohatra ny tenany sy ny fikambanantsika aminy. Manambara tsara izy hoe ny sampany rehetra ho izy izay eo aminy ka tsy mamody
esoriny de arena dorana ary ny sampana mamoa kosa de rantsanana ny dikany a le tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra de mampisy misy zavatra aterany any amin'ny fiainantsika any manoloana ny tenin'Andriamanitra na ianao zay miala amin'ny alahelo manoloana ny tenin'Andriamanitra na ianao zay miditra amin'ny fifaliana manoloana ny tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra raha teo zany ary amin'ity te hisarika ny sainao amina andiny soratra masina vitsivitsy eo amin'ny filazantsara ny soratany Marka ny amina tantarana olona anankiray ny resaka tamin'i Jesosy ary rehefa niresaka tamin'i Jesosy ilay teny izy de tonga nitondra alahelo taminy ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Marka 10 no andeha hiarantsika senao mamaky sy andinika fohifohy amin'ny tian'ity zao ny voasoratra manomboka amin'ny andiny 7:20 hatramin'ny 12:20 Marka 10 andiny 7:20 hatramin'ny 12:20 amin'ny anaran'i Jesosy fakitsika hoe ary noho ny voanivoaka nakeny andalana Jesosy de nisy olona anankiray niazakazaka nanatona ka nandoalika teo anatrehany ary nanontany azy hoe mpampianatra tsara inona no ataoko andovako fiainana mandrakizay ary hoy Jesosy taminy nahoana no ataonao hoe tsara tsy misy tsara fa tsiray ihany de Andriamanitra fantatrao ny didy hoe aza mamono laza mijangatsanga aza mangalatra aza mety ho vavolombelona mandainga aza manambaka manajany rainao sy ny reninao ary hoy izy taminy mpampianatra o zany rehetra zany efa notandremako hatry ny fony mbola kely ary Jesosy nijery azy tsara de tia azy ka nanao taminy hoe diso zavatra ray loha ianao mandehana amidio zay rehetra nananao ka omeo ny malahelo de hanana rakitra ny andanitra ianao ary avy anaraka de nanjombona teriny tarehany tamin'izany teny zany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be firifiriavana no tahaka n'ity lehilahy ty amintsika asianao am'izao ankehitriny zao tahaka n'ity lehilahy ty iza marina moa ty lehilahy ty io tantarany fampiresan'i Jesosy tamin'ny olona io averiny any hitatsika ny filazantsara ny soratany Lioka soratany Matio ihany koa de ity izy atao Marka no jerentsika fa rehefa atambatritsika izay voalaza ny mpanoratra ny filazantsara anankitelo zay de afaka tenentsika mazava hoe lehilahy io lehilahy izy mbola tanora io lehilahy io fa tena mpanan-karena izy ary ambarany ny filazantsara ny soratany Lioka fa mpanapaka izy zany hoe mpitarika ambony izy na de mbola tanora ary raha mieritreritra ny fiainany Jiosy tamin'izany tsika de everitsika hoe mpanapaka tao amin'ny sinagogy izy satria zay ihany ny toerana ahafahana manapaka tamin'izany mbola teo amban'izio vahoan'ny Romanina ny Jiosy tamin'io mpanapaka zany hoe tena olona sady manan-karena izy mbola tanora ary olona mpitarika ambony ina moa fa le toerana mety tena tedavitsika amin'ny fiainana tokoa ankehitriny fa maro ny kristianina amin'izao vanim-potoana iainantsika zao no mitovy amin'ity lehilahy ty mety tsy hoe kristianina avy hatrany itenenantsika azy fa lay teny hoe kristianina mihitsy mantsy misy fotoana samy manana fomba andraisany azy misy hoe kristianina mpakany am-piangonana kristianina tena kristianina fa ity olona ty aloha tena mpivavaka Jiosy ty mpanapaka olona lehibe eo amin'ny na mbola tanora ary izy de olona lehibe eo amin'ny teo amin'ny sinagoga fa ny zavatra hitatsika de inany nataony tahaka ny ataony maro ankehitriny niazakazaka izy de nandoalika teo anatrehan'i Jesosy ary tsy tamina toerana manokana fa rehefa nivoaka teny an-dalambe Jesosy inany zavatra hitatsika amin'ny fiainana amin'izany betsaka ny olona mailaka mihitsy miantso an'i Jesosy hoe mpampianatra tsara miazakazaka manoloana ny olona maro rehetra hoe iny izy fa hita nandeha nivavaka iny izy fa miazakazaka amin'ny fanimpona samihafa iny izy fa miazakazaka andray ny titra ny anarana isalorana anara-panimpona isalorana samihafa
eo imasony vahoaka rehetra. Dia miantso an' Jesosy hoe mpampianatra tsara. Dia ina koa ny hitantsika ao anatin'ity lehilahy ity? Izy aloha dia teo any an-danitra. Satria dia izay nanontaniany tamin'ny tompo hoe mpampianatra tsara, inona ny ataoko andovako ny fiainana, andovako ny lanitra. Maro amintsika, maro amin'ny olona. Fa ny fanontaniana amin'ity an'ity hoe sao isika sy anao no mitovy amin'ity lehilahy ity dia mila jerentsika diniany tenin'Andriamanitra tsara tsika ankehitriny. Tsika sy anao ve mitovy amin'io? Andraso aloha fa rehefa mamaly ny tompo, sofa ilay Jesosy ilay teny tonga nofo no miteny ny resaka tamin'ity lehilahy ity. Ary rehefa namaly azy Jesosy dia nitarika azy hanadiady. Hanadiady ilay tosika any anatiny, hanadiady ilay antony fanontaniany an' Jesosy. Jesosy ilay teny tonga nofo ny tenin'Andriamanitra dia mitarika atsika tsy hijanona eo amin'ilay ivelambelany fotsiny. Ilay fihetseham-po, ilay hafanam-po voalohany sy ilay fihetseham-po ivelany. Fa mitarika atsika hoe fa inona nga ny ao anatiny ao, inona zany ny any anatiny ao any. Mitarika atsika hijery ny any anatiny fosa, mitosika manosika motivation, satria izay no zava-dehibe amin'Andriamanitra. Samuela voalohany toko 1:17 dia hitenenany tompo amintsika fa Andriamanitra tsy mijery ny zavatra ivelany, fa izy mandinika ny ao anaty ao, mamantatra ny fo sy ny vo io Andriamanitra io. Ny fotsika ny jereny, tsy le fihetsiketsehana ivelany sy ny mety ho hitan'ny olona hoe wow, rehefa mijery an'ity lehilahy sady mpitarika ny mpanan-karena nefa dia niazakazaka ny ankohaka teo anatrehan'i Jesosy. Raha jerena amin'ny maso anankiray zany dia tehiteny manodidina hoe wow, tena kristianina kosa zany raha ty amin'ny androntsika ankehitriny fa hoe tena mangetaeta nga ty lehilahy ty, tena mpivavaka mijerety ataony amin'i Jesosy. Fa andaotsika tsy hijanona amin'izay zavatra hita ivelany, tsy ho sodokany ivelany, fa hoentin'ny tompontsika anontaniany hoe fa nahoana moa no antsoina hoe tsara, fa nahoana moa no miteny an'ilay teninteneninao ianao tao anatin'iny vavaka ao iny. Fa maninona ianao rehefa le tafotoany iny dia miantso hoe Andriamanitra, fa maninona ianao no miteny an'izany, fa maninona ianao no miteny hoe Jesosy tompoko sy mpamonjy ahy. Tena izany tokoa ve? Nahoana no antsoina hoe tsara? Ary mipetraka amintsika rehetra ny fanontaniana toy io amin'ny fotoana rehetra mihitsy Andriamanitra dia manadiady. Tsy hoe izy ny tsy mahalala, tsy izy Andriamanitra ny tsy mahalala, fa izy mahalala ny zavatra rehetra. Fa mametraka ny fanontaniana Andriamanitra mba hametrahantsika ny fanontaniana ty anatintsika ty. Atonga atsika tsy ho sodoka fotsiny hoe mandeha ary daholo ny lalan'ny olona, zao ny fandehan'ny fiainana lojika fotsiny dia manaraka tsika, fa andinika hoe fa maninona moa zany manao an'ity zavatra ity. Rehefa miteny zavatra anankiray ve ianao dia izay mihitsy ve no inonao amin'io Andriamanitra io? Raha miteny ianao hoe io Andriamanitra io ny mpamonjy anao, tena izy tokoa ve no antsoinao hamonjy anao, sa mbola mety ny kolokolo samihafa, mety ny fianteherana amin'ny fahalalana olona ry, mety ny taiza olona ry, mety ny vola mankarena. Tena Andriamanitra ao mpamonjy anao tokoa ve izy? Tena le mpanome ny zavatra rehetra anao tokoa ve izy? Tena ny hitanao aminy ve tena tsara tokoa ve izy? Rehefa le miteny iny tsika midera azy, indraindray plivava fotsiny zavatra tenenitsika hoe deranao fa ianao mpamindra fo, mpamela heloko, fa efa ny ainanao mihitsy ve zany famindra-po sy famelan-keloka ny tompo zany, eninao sy fantatro any anatinao ve ny dikany. Fotoan'izao ry havako andao sika sianao tena andinika tsara ny toe-po any anatintsika, alohan'ny tenenantsika teny anankiray indrindra rehefa manatona an'Andriamanitra tsika.
indrindra amin'ity resaka fivavahantsika ity fa matetika loatra hafa ny any anatin'ny lohantsika, hafa ny ataon'ny tanantsika ary hafa ny indray koa ny vavaka ataontsika. Tsy zany ny antsoina hoe mandeha amin'ny fahamarinana. Andriamanitra mitady olona araka an'izao toko 4:4 mitady olona Andriamanitra hivavaka aminy amin'ny fanasy ny fahamarinana. Fa zay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka aminy amin'izany. Hitantsika tao anatin'ny valitenin'ny tenenin' Jesosy eo amin'ny 5:70 fa nanonona ny lalàna Jesosy. Fantatrao ny didy ho izy hoe, dia tenenin'ny tompo ireo didy samihafa ireo. Hitanao ny lalàna, ny didy folo, raha didy folo ny raisitsika, dia mizara roa mazava ny didy folo. Misy ny didy folo mifandray amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, misy ny didy folo manome antsika ny fitsipim-piainana eo amin'ny fiarahamonina. Ary ireo didy naveriny Jesosy amin'ny 5:70 ireo dia izay tapany faharoa izay, ilay karazany faharoa amin'ny lalàna, miresaka ny amin'ny fifandraisantsika amintsika samysika. Ary rehefa namaly azy, namaly an' Jesosy ity lehilahy mpanan-karena, tanora mpanan-karena ity, dia namaly izy hoe tsy misy kianina hono izy raha io resaka fitandremana lalàna io. Tsy misy kianina mantsy izy eo amin'ny fiarahamonina. Fa ty lehilahy ty tena lehilahy ataontsika ao anaty farangisosina hoe mpivavaka be amin'le fomba fijery ny fiarahamonina azy. Inona ny zavatra sotomintsika? Indreza ny fitaka ataon'ny fahavalo amintsika matetika. Eritreretantsika hifantohan'ny masontsika amin'ilay endrika ivelany mety ho hitan'ny olona. Impirimpiritsika ny sarotiny amin'ny endrika hitan'ny olona. Miezaka no tsy misy kianina eo amin'ny fiarahamonina. Tahaka ny hoe afapotsika rehefa afapo amintsika ny hafa. Tahaka ny hoe mamioditra eo anatrehan'ny hafa dia mahafapo antsika rehefa mahatateraka tsara an'izay. Ny lalàna n'Andriamanitra, ny didy napetraka Andriamanitra, rehefa arahana tsara io, tena mahasoa mihitsy satria tsara nge ny didy. Tsara ny lalàna. Ny zavatra tokony ho atao ka mampirindra ny fiarahamonina dia io ny didy sy lalàna sy fitsipika napetraka Andriamanitra, tsy ny didy folo ihany fa dia 900 mahery izy ao anatin'ny testamenta taloha ao. Tsara daholo ireo, ary rehefa manaraka andreo amin'ny antsipria ny olona anankiray dia mahita izy hoe ohatrany mety tsara ny fiainany. Lasa manana toerana tsara. Fa izay ve nefa ilay tena katsahan'Andriamanitra ho atsika sy anao. Teneniko anao teo hoe Tandremo fa misy fitaka avy amin'ny fahavalo any ambadika. Ny fitaka avy amin'ny fahavalo izay mateti-pahazo antsika amin'izao ankehitriny izao, mieritreritra fotsiny ilay endrika ivelany, ilay image, ilay hoe manahoana ny fijerin'ny hafa. Ka rehefa mety ny fijerin'ny hafa dia mety io e. Andiny faraka amin'ny 20 tenenin' Jesosy amintsika mazava, fa i Jesosy ange ka mijery atsika tsara. Mijery an'ilay lehilahy tsara. Ny tenin'Andriamanitra mahavariana fa manan-karena. Rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe nijery tsara, teneniny tsara mihitsy, tiany tompo antitra niterina amiko sy aminao zany. Fa io Andriamanitra io tsy mijerijery. Io Andriamanitra io tsy manompo maso fotsiny izy, fa mijery tsara, ary hitany tsara ianao. Fantatrao moa fa mijery tsara anao Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, mandinika anao mihitsy izy. Any amin'ny bokin'ny Apokalipsy 4 any dia ambarany apôstôly Zoma tamin'ny tenin'i Jesosy tamin'ny fiangonana, averimberiny Jesosy ao anatin'io hoe fantatry ny asanao. Fantatry ny asanao. Apokalipsy 4 mamerimberina an'izany. Fantatry Jesosy ange, fantatry ny tompontsika, ilay tsy fantatry ny olona. Inona zao ny zavatra eo amin'ny fiainanao izay mety fantatr'Andriamanitra fa tsy fantatry ny olona, na izay mety afeninao ny olona
ary eritreretinao fa tsy fantatr'Andriamanitra, tsy misy zavatra tsy fantatr'Andriamanitra, tsy misy zavatra tsy hitan'Andriamanitra. Mijery anao tsara Andriamanitra ankehitriny. Ary rehefa mijery anao izy, tahaka n'ilay maso ambaratra any any amin'ny apokalipsy dia ilay mason'i Jesosy io nge tahaka ny afo ny masony. Rehefa mijery izy ary avelao izy hijery fa aza matahotra ianao, avelao izy hijery fa io masony io dia mandevona izay rehetra tsy araka ny sitrapony eo amin'ny fiainantsika. Izany ny asan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Rehefa nijery tsara an'ity lehilahy ity Jesosy teo amin'ny 9:20 tenenany amintsika dia hoy ny voalaza hoe tia azy. Andriamanitra rehefa mijery antsika tsy mijery miaraka amin'ny hoe mipotsamolotra na mangaringarika na manana eritreritra ratsy, tsy mbola nanana eritreritra ratsy momba antsika izany mihitsy Andriamanitra. Rehefa hiteny amintsika izy na teny malefaka na teny entitra mety teny maharary antsika dia tadidio fa ho anatin'ny fitiavana izay. Fa rehefa mijery antsika io Andriamanitra io dia tia antsika izy. Fa ho anatin'izay fitiavana izay dia mila fantatritsika tsara fa Andriamanitra tsy milalao fahotana. Andriamanitra tsy manafina tsy hoe avelany fotsiny ihany ny zavatra tsy mety. Misy tenin'Andriamanitra miteny hoe ny fitiavana manarona ny fahotana, fa rehefa miteny an'iny aza mieritreritra ianao hoe midikany hoe manarona fahotana zany midika hoe atao afina fenina ohatrany hoe misy fako be zany eo an-tranonao, ianao mamafa trano tonga tampoka ny vahiny asisika ao any ambany kanape daholo le fako. Tsy manao tahaka izany Andriamanitra. Tsy izay akory le hoe manarona fahotana. Andriamanitra asehony ao amin'ny alalan'io Jesosy zanany io tety ambonin'ny tany, fa manoloana ny fahotana anankiray ao anatin'ny fitiavany ihany dia tondrony mazava io. Asehony ary tsy avelany hijanona fotsiny ao anatin'io isika, fa hoentiny mba hibebaka, hoentiny hahafantatra hoe inona tsy mety amin'ny fiainantsika. Rehefa hitan'i Jesosy ity lehilahy ity nijereny tsara ary hitany fa hitany any anatiny ihany dia tia azy Jesosy dia niteny taminy hoe diso zavatra ray loha ianao. Ny antony didy dia fitiavana hoy ny voasoratra any amin'ny Timoty 1:1 any. Ny antony didy dia fitiavana. Tia antsika io Andriamanitra io dia mampiseho antsika hoe ity tsy mety. Ity ny zavatra tokony ho arenina. Rehefa niteny ilay lehilahy namaly an'i Jesosy hoe vitako daholo hatramin'ny kely zany zavatra teneninao zany rehetrarehetra zany Jesosy dia nitenenin'i Jesosy ny tapany voalohany amin'ny lalàna. Hoy ataminao tery aloha ny lalàna misy tapany anankiroa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fifandraisantsika amintsika samysika. Ilay tapany voalohany amin'ny lalàna no nahadiso tanteraka an'ity lehilahy ity, ary ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jakoba 2:2 dia manamafy tsara ny tenenin'ny tompo hoe diso amin'ny zavatra ray loha ianao. Fa zao tsara ny teniny any amin'ny epistily soratan'i Jakoba hoe raha marina amin'ny zavatra rehetra aritsika hoe manatanteraka ny lalàna rehetra kanefa diso amin'ny ray loha dia meloka amin'izy rehetra zay isika. Exodosy 2:20 no fototra ny lalàna rehetra. Ny fototra dia milaza ny tenin'Andriamanitra hoe aza manan'Andriamanitra hafa, ary tao nefa ny nahadiso amin'ity lehilahy ity. Aza miankohoka amina zavatra Andriamanitra hafa na inona na inona, fa Andriamanitra ihany ny ankofana. Hitanao ny zavatra tediavin'ity lehilahy ity mahatonga azy niala tamin'ny alahelo araka ny 2:20 hitantsika. Dia satria tena teo any an-danitra izy, fa tena tsy foiniko ny zavatra ny tany. Tena te sady tsy overy any amin'ny afo be izy, tsy overy any amin'ny elo, kanefa mba miazona koa lay zavatra hafa azo tazomina rehetra eto tany eto e. Ifirifiry ny olona ravako, ary ndrao isika sy ianao no mety mbola voafitaka ao anatin'izany, fa mitovy amin'ity lehilahy ity, sady teo atsy no teo aroa,
fa androany ambaran'Andriamanitra amintsika tsara fa tena mila misafiditsika araka ny Deutéronomie 7:10 anjeny 7:20. Ry olombelona efa naseho anao zay tsara sy izay andrasan'Andriamanitra aminao. Efa apetraka Andriamanitra amintsika manoloana antsika ny fiainana sy ny fahafatesana. Fidio ary iza ny fidinao fa tsy mahazo sady miazona ny fahafatesana ianao nefa teo any amin'ny fiainana. Diso zavatra railo hoy ny tompo ty lehilahy ty. Inona ny zavatra tena mahadiso an'ity lehilahy ty? Raha nanontaniany Jesosy any amin'ny Matthieu 4:20 manomboka tany amin'ny 5:13 tany nanontany azy lay lehibe mpitarika fivavahana anankiray hoe ina moa ny didy lehibe indrindra. De ntenen'ny tompo tsara naveriny tao ny Deutéronomie 4:5 zao ny didy lehibe indrindra. Tiavan Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny herinao rehetra. De mitoy ihany Jesosy miteny hoe ary toy izany koa ny didy faharoa fa tahaka an'izay ihany tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny dikany ny fitiavana an'Andriamanitra io no fototry ny fiainana manontolo, fototry ny didy, fototry ny fiainana kristianina mihitsy. Ny fiainana kristianina tsy resaka fanarahana didy fa ny voalohany resaka fitiavana an'Andriamanitra. Ka rehefa tia an'Andriamanitra tsika de manaraka ny didy, manaraka ny fitsipika Andriamanitra. Tsy afaka ny anatentsika hoe ho tafiditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ho tafiditra ny lanitra Andriamanitra nefa tsy tia an'Andriamanitra. Voafitaka ny maro ankehitrindravako. Be da be ny olona teo any an-danitra tena mangetaeta lanitra de miteny hoe tiako be zany lanitra zany any tsisy tomantsony, any mandihy lalana volamena, any tsisy fahoriana tsony, any milamina be mihitsy fa miara-mipetraka amin'ny liona angamba any etc. Tiatsika mieritreritra ny lanitra zéro problema, tsy misy problema ao anatiny, mety amintsika foana. Na misy Jesosy io lanitra io na tsisy Jesosy fa rehefa tsisy olana de tahaka ny hoe mety amintsika. Tena andao ahitsy mitenin'Andriamanitra ny saintsika fa ny dikany hoe fiainana mandrakizay ange, tsy hoe fiainana tsisy problema fa fiainana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ary ny olona tia an'Andriamanitra ihany ny tafiditra any. Ny olona tia an'Andriamanitra ihany. Jesosy ange no ivony lanitra rehefa mamaky ny apokalipsy tsika any amin'ny farany apokalipsy de ambara tsara fa tsy misy masoandro sy ny sisa tsony fa Jesosy no azavana am'izany fiainana mandrakizay atsika zany. Karaha zao ianao no tsy tian'i Jesosy, no tsy le fifandraisana amin' Jesosy no mahaliana anao fa le fiainana entiny fotsiny, de lazaiko anao fa tena voafitaka tanteraka mihitsy ianao andao tsika sianao tena hifantoka amin'izay hoe za Jesosy te hitombo amin'ny fitiavana anao, ary ny fomba hitombotsika amin'izay hitombo amin'ny fahalalana ny fitiavany atsika. Atendreny tompo tsara, tsy hoe tendreny moa fa atorony tompo amintsika fa misy zavatra ray mahadiso an'ity lehilahy ty izay mety mahadiso atsika koa Tandremo. Ny ohatra ny saiko ao anatin'ny io ravako de tahaka an'ireny hoe misy jus tsara tarehibe, mangateta be anao zany ao anatin'ny mangetaeta be anao anatin'ny hafanana be de misotro jus inona zao ny jus tianao be, corosol tsara be, tsara n'izany. Fa eritrereto hoe azafady amin'le ohatra raisiko aminao misy reoaka kely ray sotro kely le jus de corosol anao isotro ianao, fa zany ange ny zavatra ataotsika amin'Andriamanitra mieritreritsika hoe fa mety daholo ny zavatra hafa rehetra Jesosy akoatriny hoe lay tena tokapo aminao iny aloha ohatrany tsy vitako iny fa ito mba tiako ihany koa ty de tiako koa ty. Ianao raha tsy hisotro an'izany jus misy reoaka izany ko maika fa Andriamanitra. Betsaka ny olona manoloana ny tenin'Andriamanitra de miala amin'ny alahelo, manoloana ny fanatrehan'Andriamanitra satria tsy mahafoy ny zavatra ny tany, tsy mahafoy ny arena sy ny vola azo eo no eo, tia kely tsy mahafoy ny tombony ho an'ny tena manokana amin'le toerana nanany io. Aza midinao amin'izany ny fananao ravako. Ny vahaolana omeny tompo eo amin'ny 9:20.
ndana hoy jesosy a amidio ny fanananao rehetrarehetra de zara ao amin'ny malahelo de anana rakitra ny an-danitra ianao de avy anaraka inona ny raisitsika am'izany vaolanao meny tompo atsika andao isika tsy raikitra ny fotsika tsy ampiraikitra ny fotsika amin'ny zavatry ny tany amin'ny areny tany tsy vao mifo maraina ianao de ahoana ny azahoako andravola ahoana ny ataoko amin'ity anako ity manano ny anao le zanao sy ny eritreritra ao momba an'izao fiainan'izao izay hoy ny tenin'Andriamanitra hoe zavatra ho lanin'ny kalalao daholo ihany andao isika hianatra amin'ny tompo faminenana hoe amidio ny fanananao de rehetrarehetra de omeo ny malahelo sainy hoe ahoana ny pratika an'izany ho atsika am'izao sainy fa ny fanananao io tsy misy anao io na kely aza an'Andriamanitra io nomeny anao a ho tantaninao hanasoavana ny hafa fa tsy hoe ny fanana ny hafa no tianao sotomina sy ogohana sy ho tsetsefina hanasoavana anao fanimpotsampy zany andao isika asianao vonina hiainao any hafa anao ny hafa mihoatra no ny tenatsika zany ny antsoina hoe manao investissement manomera mandefa rakitra ny an-danitra izay ianao ihany ange no iaina azy any afarany any no ikoka ny vokany de zay isika no anaraka an' Jesosy tenenin' Jesosy tsara ny fandaminana ny fotoanan'le fanarahana azy a tsy hoe anaraka an' Jesosy a rehefa metimety amiko fa miala amin'ny ratsy fanaotsika aloha tsika mijery tsara hoe inona ny mbola mety sampy eo amin'ny fiainatsika na zavatra io na arena na vola na olona de zay tsika ny manaraka an' Jesosy ivavaka sika Andriamanitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy ay ny amin'ny tenina ampianarinao anay tamin'ity an'ity ary mifona aminao zay tompo a te hiara hifona aminao manoloana ny teninao fa matetika tahaka an'io lehilahy io zahay a may an'ilay endrika ivelany fotsiny nefa kay diso amin'ny zavatra ray loha satria tsy le fitiavana anao no manosika anay any anaty any mbola misy fitiavana zavatra fa fitiavana arena maloto na fitiavan-karena fitiavam-bola ty anatinay aty mibaiko anay amin'ny zavatra ifonanay aminao zay mety misababaky zay miaraka aminao tsy tena marina ao aminao rery ifonanay aminao izany toepo zany amboary zay tompo a ho araka ny fonao ny fonay amboary zahay mba hiditra amin'ny fifaliana fa tsy hoe hiala amin'alahelo manoloana ny teninao Andriamanitra andray zay tandrify anay de ho sa hiditra amin'ny fiovana hiditra amin'ny fibebahana marina makasitraka ny amin'ny asanao anatinay rehetra mianaran'i Jesosy amen hoy ny soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena ho abolana 270 andiny 7 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao mbola vonina nasitrana ny tanitsika ny tompo mitady mpiara-miasa izy ateveno ny chaine fa ny fikambanana no hery midira ho mpikambana tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté